avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Metamna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila fitonina ny firenena hatongavana amin'ny fanavaozana sy ny fividianana ho ny filoham-panjakana izay tonga nanome voninahitra ny fankalazana ny fahatelo amin'izao taona ny sekoly miaramila pirenena Toberavina Fianaratsoa. Ilaina ny fametrahana ny faritra mahazaka teny sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ireo no isan'ny votra nandritra ny fikonan-doparitra ny antoko malagasy miara-miainga tao Ambatosoa. Fanararo tapa-efana fanimbana fananan'olona sy fandratrana olona no ampiangana ny Naivra Olodinina. Raha toka fibodona tanin'olona sy famarotana tamin'ny mpanjakana ny loha-mpiampangana ny Zondrina Rafanomezatsoa izay samy midoboka ponja Vonjomaika omaly. Naverina teo anivon'ny polisy pirenena ny fanadiadiana momba ny raharaha fisolokiana teo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola saingy tsy tonga teny amin'ny parquet ilay mpisoloky. Trano izay tsy azo ekena hoy ny mpisolo vava. Anovelany araikitra ny fiazan'ireo karazana voalavo heverina ho loharano ny ipoiran'ilay aretina Ontavirus en Argentine ka karazana biby pikiky misa 50 amin'izao taona hoe fanaovana fitiliana ny antsipriandreo. Fotoana ny fampalalamba vaoantsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny arahaba tomboky lasy vava manasa anao avetrany anaraka ny antsiprian'izay. Hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity tonga ny tsidika ary nanome voninahitra ny fankalazana ny fahatelo amin'izao taona ny sekoly miaramila pirenena Toberavina Fianaratsoa ny folohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Ny CMP Beravina Fianaratsoa izay antokana amin'ny famolavolana ireo tanora ho lasa foloalinda ary efa namoaka olomanga maro teto an-toerana sy anivelany ihany koa aingo nirina kolo Fianaratsoa. Lanonana ara-miaramila maro sosina no nentina nankalazana ny fahatelo amin'izao taona ny sekoly miaramila pirenena teto Beravina Fianaratsoa ity. Afitsofan-drano sy fametrahana ambany faneva ary fanaovana batemy ny andehan'ny Johary. Ateo ihany koa ny famindram-pibaikona ary ny fitokanana fotodrafitrasa ihany koa. Fa tamin'izao diany filohan'ny fanavaozana teto an-toerana izao ihany koa no nanamafisany ny fanatsarana sy fanampiana ireo fotodrafitrasa eo anivon'ity sekoly miaramila pirenena ity. Raha nandalo teto aho ny efatra marsa 1770 angamba no nidirana tato tamin'izany nanokatra an'io classe préparatoire io dia tsapako fa mbola misy ireo fitaovana sy fotodrafitrasa tranainy efa nampiasainay antaonany maro no mbola ampiasain'ny sekoly ankehitriny. Anio faharoa amby roapolo Mey 2024 aho tonga eto indray nitokana zava-bita koa mametraka fankasitrahana feno anareo mpitantana eto amin'ny sekoly aho amin'izany ezaka ataonareo izany makasitraka tafaverina eto mahita araka ny kabariko teo mahita ny fotodrafitrasa ny ankamaroany mbola tranainy averina foana lokona verina lokona dia ovaina ny ao ambadika ao efa nilaza moa zatary amin'ny salle de sport fa hanome fitaovana anaovana sport efa nilaza fa amboariko ny gradin etsy amin'ny terrain efa nilaza koa tato amin'ny salle tato tamin'ny chambre ny classe préparatoire satria taona nidiranay tamin'izany efatra amby 770 zany
anome an'ireny armoire métallique satria zay tamin'izany mba kely nanana an'ireny armoire métallique reny zay tsy hitako ohatrony am'izao dia mba anome andriamatoa généraly ministre ny fiarovam-pirenena sy andriamatoa généraly lehibeny état-major n'ireo tafika fa ankoatran'izay dia mitodika aminao andriamatoa colonel raha misy toerana amboarana salle de classe na dortoir ho an'ny mpianatra vaovao dia vonina ho anao eto makany amikoany fa no mamafisiny ihany koa teto fa mbola mandalo ato sarotra ny firenena ary mila apetraka ny fitoniana ahafahana miroso amin'ny fifidianana alohan'ny taona 2024 io. Izany fitoniana sy filaminana izany no irarianay sy andrandrainay amin'ity firenentsika ity satria izany no lalana hanampy atsika iroso faingana amin'ny fifidianana izay kasaitsika vitaina alohan'ny hafaran'ny taona 2024. Tsy hitazapotsiny anefa ny fitondram-panjakana mandra-pahatongavan'izany fa miezaka mandrakariva manao izay vita amalina ny filany vahoaka eny fotony. Ady sarotra no atretsika entina mpandrosoana ny firenena, ady sarotra nefa mino sy manana fanantenana ny tenako fa raha isika tsirairay no mahay mifanometanana dia ho vitatsika izany ady izany. Endrika izany tanjo napetratsika izany ny zavatra ny ainatsika teto amin'ny sekoly miaramila pirenena anio dia firahalaina sy fifanampiana anatin'ny fitoniana tanteraka. Tadidio fa raha ny firahalaina izay ananatsika ny kolokoloina tato amin'ny sekoly sy ny firahalaina izay ananatsika ny kolokoloina tao amin'ny akademia miaramila no misy eto amin'ity firenena ty mino ay maromarina kokoa fa mandroso ty Madagasikara malalatsika ity. Tsy vahiny teto amin'ity sekoly miaramila pirenena eto Fianaratsoa ity moa ny filohan'ny fanavaozana fa anisan'ireo namolavola azy olombanina ihany koa ity sekoly ity ary nanamarika ihany koa ny vatan'rany kararina raha omena lanja satria dia anisany namolavola olomanga maro teto amin'ny firenena ity sekoly miaramila pirenena na ny CMP eto Fianaratsoa ity. Mitady fanampiana amin'ny lafrantsa mikasika ny raharaha pitsarana Mamy Ravatomanga ny filoha teo aloha Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Ity faran'izay ny gadona Samrery atao Paris omaly alakamisy araka ny latsoratra navoaka ny gazety vahiny Mayotte la Première ka eto Andriatsilafo. Raha ny latsoratra navoaka ny gazety vahiny iray omaly alakamisy no ny gadona atao Paris ny filoha teo aloha Andry Rajoelina hitady fanampiana amin'ny lafrantsa mikasika ny raharaha pitsarana ny Mamy Ravatomanga izay mbola voatazona ponja ao Maurice no niresaka famotsiam-bola. Raha ny voalaza n'io gazety vahiny io, izy irery tsy nisy mpiambina, tsy niaraka tamin'ny vady aman-janany io ny gadona atao Paris io. Fitsidiana izay tafiditra ao anatin'ny fotoana mampafana ny toetra raharaha diplomatika eo amin'ny lafrantsa sy ny fitondrana fanavaozana izay nanondro molotra ny lafrantsa ho nanampy ny Andry Rajoelina hialan'ny Madagasikara ny volana Oktobra 2024. Ny filoha teo aloha Andry Rajoelina mizaka zo-pirenena frantsay izay efa nametrahany izay ny zaida fitoriana ny volana Desambra 2024 noho ny famadihana ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy, ny fanararaotapahefana sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana malagasy. Tokony hivoaka ny didy fisamborana iraisam-pirenena mikasika izany saingy ny lalam-panorenana malagasy dia milaza fa ny solombavambahoaka irery ihany no afaka mametraka fitoriana sy manenjika ny filoha eo anatrehan'ny fitsarana avo na ny HCJ izay antokana afaka miroso amin'ny fanadihadinina mikasika azy. Ilaina ny fametrahana ny faritra mahazaka teny sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary mila tsinjaraina amin'izay ihany koa ny fahefana. Ireo no isan'ny votran-droany taorian'ny fikonan-doparitry ny antoko malagasy miaramiainga atao Ambatsoa izay nitaterahana atao Maroantsetra renivohitry ny faritra onona saina. Ambatsoa izay faritra fa 420 no nanomboany antoko malagasy miaramiainga ny fikaonan-doparitra ho fanomanana ny fikaonan-do-pirenena. Amin'ny mahafikaonan-do azy na fanany adivitra sy ny fifanakaloza-kevitra teo amin'ireo mpikatroky ny antoko malagasy miaramiainga no tarihin'ny filoha nasionaly Ajo Andriananarivelo sy ireo rafitrisany tokony antoko eo anivon'ny faritra ary ireo olo-pirenena teto Maroantsetra renivohitry ny faritra tamin'ny ity androany ity. Ankoatra ny firesahana momba ny raharaham-pirenena ankapobeny no raisina ireo faneho-kevitra samihafa ireo marary ny faritra Ambatsoa sy ireo distrika ary commune mandrafitra azy. Makasiky vokotra lavany. Ny raha mampijaly zay ake io agnano calendrier mitsaina io fogna mbola agny Antananarivo misy fiolagna zay ataon'ny ministre
ministeran'ny varotra sy ny ministeran'ny famboliana zare magnano daty na vaky folera tsy anjay asazana be zay i raha iavake mbola nefa analanjova nefa zay mpamboly aty mivolana hoe ity oi lavanity efa vakivaky ity oi sy ty mado tianay ino ny structure tokony mametriky zany afana hoe manaraka ity zahay na manaraka gauche na manaraka droite. Ino zay ny lalàna mbo hahatonga hoe hanana fahefa mividy ny mponina ny mpamboly amizay fitsaboana ny marary zay na mba eo aza ny mifisian'ny hôpitaly antoera fa raha mbola ohatra zava-misy amizao zany no ifainy amin'ny resaka ara-pahasalamana everiko mbola sarotsarotra ihany. Eta militaire natao hatramizay nefa tsika mbola karaha ty fô de ozahay manino izy ka miova hely kenatrehany zany ambarazahay ino ny rafitry mety atao ankoatra ty eta militaire ty fa efa niainatsika hatramizay izy tyo mbola heto atsika hatramizao io. Sarotra amin'ny ministre raiky eto Madagasikara no hitantana i Madagasikara maventy be ty. Raha ohatra ka tsinjareny isam-parity le raha vo helihely izy niany tsisy mifanametsika fô samy magnano le atafitany ny toerana misy azy. Ohatra 1960 vity lalambe agnatin'ny 12 taogno le vitan'olo taloha tsy vamoatra mahay mirobaka ary ny vaovao tsisy. Kay mbola hijanona amin'ny 12 taogno magnaraka aketsika aveke fatotroana zay atsika jiaby ake après 40 ans maty atsika jiaby ake mitrangana ake io. Olo anaty vao androany ireo iaina ny vahoaka eto amin'ny faritra Ambatsoa fa ny aiky ny rehetra fa ny amafy zany tato anatin'ny folo taona farany. Ny rafitra no ilana fanovana, fanatsarana, ahafahana mama amin'ny ampahany betsaka amin'ireo olona ny vahoaka malagasy, olona ny vahoaka eto amin'ny faritra Ambatsoa. Resy lahatra ny rehetra nandritra ity fikaonan-doparitra ity fa ilaina ny firosoana fametrahana ny faritra mahazaka tena. Fa ity raha lavitra atsika. Raha lavitra tsinjovintsika araka ny koranantsika teo i ametraka atsika ny zay région autonome zay. Alors botavantsika hely karazany hoe signe zay fa hoe iarahantsika magnety fa région autonome no zava-ataontsika eto. Alors tsy boana agnantagna le pour zay jiaby ety. Eza repela tsara. Ndapo boanateny. Ya, merci tsika jiaby fô hita io. Ary manangana tany edile tsy pour raha zay bozahana. Tsisy aza megatra dikan'izay koa fifidiany edy nataontsika niany lany eto maroantsaitra tamin'ny assise régionale zay nataon'ny malagasy miara-miainga fa rafitra zay apetraka atsika hitomanantsika dia ny région autonome. Zay ataonay tsara any amin'ny fikonan-doha national ikoranantsika eto niany ho tonga any tsy very andala. Efa vina sy targetra ny antokatra amin'ny taona 13 ny fitsinjarana ny fahefana sy ny fanomezana hoentimanana mifanaraka amin'ny filaniny fotony. Lalany izorana mankany amin'izay fitsinjaram-pahefana izay ny fametrahana ny faritra mahazaka tena. Ny hira fanevany malagasy miara-miainga hira foronina izy io tamin'ny 13 zay nitsanganan'ny antoko dia ao anatin'io any amin'ny andiny faharoa any dia misy teny eo hoe ezaka hatrany anavao ty tanindrazana. Fotoanan'ino tsika zao? Zay zany. Zany hoe ny malagasy miara-miainga vao teraka vao nitsangana dia efa naniry any izy iny zany fanavoazana zany tamin'ity fireneny ity fa tsy hoe androany akory izy vao taitra ka hoe ilaina ny fanavoazana fa tianay ato amin'ny antoko malagasy miara-miainga ho mariana fa aminay tena zava-dehibe ny siny faritra mahazaka tena na teny vazaha hoe autonomie des régions. Ary aminay fitsanganan'ity faritra vaovao ty faty farany dia anay na tokony andraikitra rehetrarehetra fa zava-dehibe ny fametrahana n'izany hoe faritra fa tsy vitany apetraka fotsiny fa tokony ampiny izy
mba ho tena mazaka tena marina mba hafahany a mitondra ny fampandrosoana avy ity fotiny. Santatra Mbavarano ihany ity teto amin'ny faritra Ambatsoa Androany ity fa itony fitetezan'ireo faritra 320 ao anatin'izay fokaonandoparitry ny antoko malagasy miara-miainga izay ho fanomanana sy fanangonana ireo hevitra hoety miatrika ny fokaonandoha amin'ny pirenena. Saika tsy manaiky ny fametrahana ny fanendrena sefokotany amin'ny alalan'ny didy milatsaka avany ambony avokoa. Ireo mponina eny anivo ny fokotany maro manerana nosy amin'izao fotoana izao Androany. Fokotany maro teto Antananarivo renivohitra no nahitana hetsika tsy fankasitrahana ny fanapahan-kevitra ny prefektura. Takiana ho ireo mponina nisy ny fividianana fa tsy fanenjena sy baiko milatsaka avany ambony no hitondrana an'izay fokotany izay. Gaba Eloano mitatitra ny Antsipriana. Tsy manaiky ny fanendrena ny filohan'ny pokotany ireo mponina teny Soavimasoandro boriboritany fahadimy. Androany no daty voatondro hanatanterahana ny fametrahana ny lehibe ny fokotany vaovao teny an-toerana. Fotoana naneho any ireo mponina ny tsy fanekeny izy ireo ny fanalana na fanesorana ny sefokotany voafidiny. Tangatanay vahoaka ny Soavimasoandro firaisana fahadimy fifidianana ny ilainay. Zay tsy momba ny anina zay tonga tsy anay fa fifidianana ny ilainay vahoaka. Any zay malala mararana eto rehefa vonona ny olona ilatsaka ho fidinay alatsaka eo misy tarainanay ka izay tompoka tena ngatahanay amin'ny Premier ministre filohan'ny fanavozana fa fanavozana ny ilainay satria izy ny filohan'ny fanavozana ka mangataka tanapolo aminy zahay. Tsy mila olona tolotra fa fifidianana. Ankoatra ny teny Soavimasoandro izay tsy mankasitraka ny fanesorana ny sefokotany ihany koa ireo mponina tetsy ankasina boriboritany voalohany tokony andry ny fifidianana ho izy ireo vao miroso amin'ny fanoloana ny tompona andraikitra ny eo anivon'ny fokotany ny fanjakana. Aleo ny olona no hisafidiny olona hitondra azy fa tsy ny prefektura hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo. Na izany nirisona ihany ny famindram-pahefana ary hamory ny fokon'olona hitondra fanazavana sy hifampiaino amin'ny vahoaka ny sefokotany vaovao raha ny fanazavana. Navoray izahay notification afahana manolo sy manendry ny fokotany eto amin'ny akasiny. Dia ny tenako izay voatendro filohan'ny fokotany manomboka androany mandra-pahatonga ny fotoana fifidianana ihany. Vao nisy moa zany fotoana teto amin'ny firenena misy ny resaka hoe fanavaozana dia anisan'ny nangatahan'ny mponina hoe mba manaterana ho dossier hoe fitantanana any amin'ny lafiny sosialy, any amin'ny lafiny fandrimpahalemana, ny fahadiovana indrindra ny resaka ara-pahasalamana satria ity toerana ity dia tena toerana faritra tena iva sady farany ambany. Ny tsipaka ny fanendrena ny sefokotany vaovao ihany koa ny mponina teny amin'ny fokotany Ambatomento boriboritany fahadimy ka nisy androany ny fanangonana ntsony ho fanoherana izy ireo izany raha ny loharanom-baovao. Sefokotany misy 12 no niarana esorina ao amin'ny boriboritany fahatelo. Voalaza fa andiany voalohany aloha izany fandraisana fanapahan-kevitra izany fa mbola tsy voakasika ny fokotany sasany. Efa naray ny didy manalaza izy ireo amin'ny fitantanana ny fokotany tamin'ity herinandro ity. Araka ny loharanom-baovao hatrany tsy eto Antananarivo renivohitra ihany fa saika tsy mankasitraka ny fanendrena na fisian'ny didy jadona midina avy any ambony momba ny fametrahana ny sefokotany avokoa manerana ny nosy. Ny eo anivon'ny fitondram-panjakana andaniny nilaza fa fepetra sy fandaminana vonjimaika ihany ireo fanendrena ireo hikarakara ny fampandehanany raharaha milohany hisiany fotoam-pifidianana. Fokotany isan'ny fototra ny fampandrosoana ka mila jerena akaiky makasika izay. Fanahiditra ponja vonjamaika any Meritsaitosika Naivra Olodinina ary nofonjaina eny Antanimora izy Andrina raha fanomezantsoa mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo fanararota-pahefana fanimbana fananan'olona ary fandratrana olona no iampangana Naivra Olodinina raha toka fibodona tan'olona sy famarotana tany-panjakana no loha-mpiampangana ny Andrina raha fanomezantsoa. Ankilan'izay tokony hanokafana fanadiadiana ihany koa ireo nitsoka tany velany ka niverina eto tandrazana amin'izao fotoana isiny tsy fitany lany ny fitsarana ho ny solombavambahoaka nanaovany mpanao gazety fanadidina tsara soarvelo. Ampirovesatra nenjehana azy ireo ny teo anivon'ny fitsarana ka nofonjaina vonjimaika eny amin'ny fonjam-beny Meritsaitosika ny solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy Naivra Olodinina raha tokana lefeny Antanimora ny sefokotany nanozato atsinanana teo aloha Jean Lirina raha fanomezantsoa sy ireo tompon'andraikitra hafa ao amin'ny fokotany tsara honenany taoriny ny akaran'ny raharaha teny anivon'ny fampanoavana.
namoana didy fampisamborana ihany koa ireo hafa voaroiroy izay mbola anaovana fikarohana amin'izao fotoana mavesatra ireo lohampiampangana azy ireo izay mifandraiky amina fanararota-pahefana araka ny fanazavana fanampiny nomeny ny fitsarana izany a dia mahakasika ny tany manatombo teo tsara honenana ary araka izay a dia nanararoatra sy nanapatra ny maha-olom-boafidy azy mba azony tombontsoa manokana nisy ihany koa ny tany-panjakana teo anosy zato a izay nanaovany izany fanararota-pahefana izany fanimbana fananan'olona tamin'ny alalan'ny fanagoana io tany io a mba tsy ahafahan'ny tompony mampiasa azy fiaraha-manatateraka tamin'ny grobra ny fanimbana fananam-bahoaka mikasika ny raha fanomezan-tsoa Jean Irine dia ny fiampangana voalohany mahakasika azy dia ny fibodona tanin'olona fivarotana tany-panjakana de terrain sportif teo anosy zato izay niarahany Raoldina Ranaivo Herinantsoina sy raha fanomezan-tsoa Jean Irine maro amin'ireo nitsoaka tany ivelany ka niverina eto an-tandrazana no ahina ho manana dosie maloto ihany koa eo ihany koa ireo efa tafatsoaka indray amin'izao voaroiroy ara-pitsarana tokony hanokafana fanadiadiana izy ireny anenana ny ayainy hafa amin'ny mety ofisian'ny valifaty politika sy fitanilany ny fitsarana ho ny fanehoan-kevitra na solombavam-bahoaka ireny olona reny matona nagnano sesitanin'ny tegnany a dia mety nisy zavatra natahorany tao dia aleo mba sokafana fotsiny fanadihadiana fa zao ny le olona lasa ohatrany hoe manao sy refeshi-mandidy dia eto amin'ny firenena manana dossier malaza be ataoko hoe sy maty ambavan'ny olona mihitsy zany affaire nahazo sarobidy zany moa dia tena miverimberina ao amin'ny tambazotra ny serasera sy amin'ny fampahalalam-baovao a satria sy le manokatra fanadiadiana sy midika hoe meloka ilay olo au contraire azy rehefa hitam-poky hitam-pirenena fa madio izy aha aleo kosa mba sy magnenjika olo madio apetrako zany ny fanontaniana eto raha ny verina eto koa zany say Christian dia hoy izy sika hoe madio be raha ny verina eto koa zany Augustin Andriamanan'Oro tonga dia madio be sy rariny zany aleo mba sy misy olombelona ho ambony lalàna fa ny tany-tandalàna dia ny olo rehetra eo ambany lalàna daholo dingana ho amin'ny fampiarana ny tany-tandalàna ny fanenjehana ireo rehetra mandika lalàna ka tsy misy tokony ho afabely ho iatrany ny faneho-kevitra ankilany takiana ihany koa ny ampitoviana ny fampiaran-dalàna ary tsy hijanona amin'ny fampitorana sy fanadiadiana ireo volomboasary ihany tsy tokony hody tsy hita ihany koa ireny anaran'olona ambony voatonina nandritry ny ampamoaka samihafa ny soety eto amin'ny firenenireny fa mila nokafana fanadiadiana raha ny faneho-kevitra hatrany vaovao ny toe-karena sy ampiariana arena kibony-tany natomboka homaly teny amin'ny MBC vato ny fandraisan'ireo antota taratasy famandriana ny vakiparitra izay dingana alohan'ny fisitrahana ny fahazondala ny trandraka arena kibony-tany eto Madagasikara nano autorisation exclusive de réservation de périmètre amidiky zao fa mizotra miroso hatrany ny famahana ny olana nampitaraina ny mpandrahara sy nanimba sy ampiariana nandritra ny taona maro ka velom-pisaorana ny fitondrana tamin'ny alala ministry ny arena kibony-tany ireo mpandrahara tonga nanatitra ny antota taratasiny homaly andoarantsika ny antsiprian'izay manomboka mivavy koa amin'izao fotoana izao ireo olana namotika ny sehatry ny arena kibony-tany ka nampitaraina ireo mpandrahara tao anatin'ny 12 taona tao aorian'ny fankatoavany ny filan-kevitry ministra ny fanokafana ny fahazondalana hitrandraka arena kibony-tany vaovao ny 17 janoary voafeny dingana isantsokajiny ka irosa amin'ny famerenana ny sehatry ny arena kibony-tany amin'ny laoniny vepetra amin'ny fandraisana ny antota taratasiny hoe izay tonga voalohany mahazo ny voalohany première venue première servie araka ny lalàna manan-kery nanaraka izany avokoa ireo mpisedra ka nizotra tamin'ny mpilaminana ny andro voalohany tsy maintsy ny andro fotoana kely moa zany tsika mois de février tsika rehefa napakevitra conseil de ministre hoe nisorona le geste de permis mba 3 mois zany manemanana rehetrarehetra tonga ty fotoana na mifandraisana ary tena isorana izy fa dia voalamina tena tsaraka ny eritreretana hoe fanosika dolodolo fa dia sotrapetraka amin'ny fandaminanao misy zavatra fanambony ny fitondrana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministera tompona andraikitra ny hanavaozana ny sehatry ny arena kibony-tany fanavaozana ho amin'ny tompontsoam-pirenena ka ho fanohatra amin'ny fampandrosoana tokoa ny sehatry ny arena kibony-tany fanavaozana mipaka mivantana any amin'ny vahoaka indrindra any amin'ireo toerana misy ny fitrandrahana sy ny mpandraharaha ihany koa
ka antony ny fandaminana marolavy nisehatra ny arenakibony tany ankehitriny dia zay ihany koa no entsika amin'ny sendvedvety ao anaty doka foy aza misaraka amin'ny ary leo an'ity moto ty afa maty lava foana te vidy moto vaovao mihitsy afa mbola tsy ampy mivolakasitsika amin'izao tsy olana izany pas de cash pas de souci mividiana entana anio aloha tsikelikely hatramin'ny telopolo volana ny miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany ny vahan'ny olan'ireo mpifankaty miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagasikara azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy ifananam-bola eno eo mividiana entana anio ary aloha tsikelikely mandritra ny telopolo volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Découvrez le pouvoir de l'innovation avec la gamme d'imprimantes Canon, Synsys et Pixma. Chez vous comme au bureau, les imprimantes Canon multifonctions puissantes et fiables vous offrent des résultats exceptionnels quels que soient vos besoins. Canon Pixma MG2541S, Print Copy Scan, Canon Laser MFP, i5 MF3010. Les impressions Canon, des impressions meilleures que l'original. Canon, fiabilité, innovation, qualité. En vente chez Cosmos. Il y a une maman. Vous aussi, partagez le fruit de votre réussite en faisant plaisir à votre mère. Choisissez le meilleur des cadeaux pour elle chez Cosmos. Chez Cosmos, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout. Cosmos, votre partenaire de confiance. Faire la différence. Cosmos ouvre son 9e magasin à Tana. Grande ouverture de Cosmos Sanjar dans l'enceinte d'Iscodin. Du 21 au 23 mai, promo spéciale ouverture de Cosmos Sanjar avec des remises allant jusqu'à 70% sur certains produits. Oui, des remises allant jusqu'à 70% sur certains produits. Uniquement chez Cosmos Sanjar dans l'enceinte d'Iscodin. Stock très limité. Premier venu, premier servi. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay a dia mamokatra kidoro
vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tia ny bibikely io a tsy mandray lelanafy azo andalorana azo atao conseil manakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovona sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varaliana fa misy refizetiny Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity. Naverina teo anivon'ny polisy pirenena ny fanadiadiana momba ny raharaha fisolokiana. Teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola ka tsy tonga teny amin'ny parquet ilay mpisoloky nandritra ny fiakaran-draharaha teny anivon'ny fitsarana. Tokony ho fongorina ny olona toy izany raha nafoana ireo mpanimba ny firenena marina sika ho ny mpisolo vava tamin'ity androan'ity. Doaratsika ny antsiprian'izay. Niakatra fitsarana omaly ny raharaha fisolokiana fampidirana piasa teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola tamin'ny fitondrana teo aloha. Tsy tonga nanatrika izany anefa ilay olona notoriany ireo voasoloky ka naverina teny anivon'ny polisy pirenena noho izany ny fanadihadiana momba ity raharaha ity araka ny fanapa-kevitra noraisy ny fitsarana. Milaza fa akaiky mpanao politika iray amin'izao fitondrana izao ity mpisoloky notoriana ity raha nambatra ny mpisolo vava no ny fisian'ny mpiaro azy sy ny fifandraisana amin'ny olona manam-pahefanambony no antony izao tsy fahatongavany amin'ny fitsarana izao raha ny fanazavana. Ny mpitory sy ny polisy no efa ato amin'ny parquet fa ilay olona toriana satria hoe misy miaro dia hatramin'izao tsika miteny izao mbola tsy tonga ato amin'ny parquet izany hoe na any amin'ny polisy ihany ary zany dia mbola angambany mbola anjakazakany ny intervention ataon'ireo olona izay miaro an'io olona toriana io. Mpanao politika ny antso ahy hoe alao ilamina fa andovoly izy ho averiny volanareo fa hatramin'izao tsika miteny izao tsy mamerina ny volan'ireo olona ireo izy fa ny mbola fampisehoana hoe manana olona mpiaro izay aloha ny hitanay. Nanamafy ny tenany fa tokony ho fongorina ny olona toy izao raha nafoana ireo mpambotry sy mpanimba ny firenena isika ho hiatrany ny mpisolo vava. Ny fangatahana zany dia izao hoe ngamba raha hitady an'ilay hoe forongonytsika itony ny tena forongony manimba ny firenena ny olona sahala amitony. Raha hitady ny forongony dia fongoro tanteraka ny olona ohatran'ireny. Jaivina, efa tamin'ny volana Jolay 2024 no nanomboany izao fisolokiana izao. Vola 520 tapitrisa ariary isan'olona no nalainy mpisoloky tamin'ireo olona roa ho fampidirana azy ireo mpiasam-panjakana teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola. Namaly ny etaetany vahoaka eny fotony eny amin'ireo toerana ho voakasiky ny fitrandrahana ataony tetika Savaramada. Vita somatsara ilay digue de protection miaro ny tanàna ny nosy mangitsy manitsy fokotany ny Besako Antsirasira ao Toliara voalohany. Nampitarain'ireo mponina ny tsy fahavitany tia fefilo ity antony dibo-drano ny tanàna isaky ny fotoam-pahavaratra. Dingan'izay maneho ny fahavonona ny Varamada amala ny filana sy ny fangatahana napetraky ny vondrom-piarahamonina eny fotony na tsy mbola mandeha aza ny fanatanterahana ny asa amin'izao fotoana izao dia nisy ny fanatanterahana fomban-drazana tamin'ny fahavitany izay fefilo izay. Mirefy 17 metatra ny halavan'ity fefilo na digue de protection eto amin'ny tanàna Nosy Magnitsy fokotany Besako Antsirasira ity. Natao beton matanjaka izy ity mba haharitra ho fiarovana ny mponina mipetraka manodidina eto mba tsy dobon-drano intsony rehefa tonga ny fotoanan'ny rotsakorany sy ny fiakaran-dranomasina ambony. Ny tetika Savaramada no niantoka ny lany rehetra tamin'ny fanamboarana ity fefilo ity
izay tafiditra ao anatin'ny asa sosialy sy haniny enanivon'ny fiarahamonina. Omiray no vonoina ho fangataham-pitaina amin'ny zanahary sy ny razana amin'izao fotodrafitra sagoavana vita eto nosy magnitsy izao. Nanao soro zahay antony nanovana azy bomaiky satria izay tsy fomban-draza taloha satria raha kaihy ireo da lolo zay da koko tambahoky zay tompotany etoy tsy eo lafa vaky andro ka henaniky zay mbo vory amy ty misy azy etoa mbo mikariokarioky etoy ka zay nanovana azy maraindray be io. Nisaotra ny varimada zahay nahavita ny digue de protection nosy manitsy toy enganie mba hitohy ty asa varimada ho tanteraky tokoa ny fitrandraha fasimainty ao ranobe zao henkeny fanjakany mahefany ambony. Raha tsy aivina dia efa namboarina vonjimeka tamin'ny alalan'ny gony feno fasika ity fefoloha ity nandritra ny asa tana maro izay efa nandraisan'ny tetika asa varamada anjara betsaka. Taty aorina no tanterahan'ny varamada ny fampanantenana nataony ka nanangana fotodrafitra sa mahaforona sy maharitra izay vita tanteraka ankehitriny. Tena mahavelombolo zany ny fahavitana raha toy satria afa-pahasairana zahay afaka fijalea amin'ny tanà toy fa ila avao ny jaleanay amin'ny resaky fiakaran-jano zay. Ka eto zahay mankasisaka ny varamada fa tsy misy atahoranay resaky ranony amizao. Misaotra ny varamada satria nanome raha sohanay. Mangata koa zahay satria zahay nanzao anatiny commune urbaine Toliara 1. Nefa zahay mbo tsy anatiny zay fisikana resaka rajiro zay. De ihafa malala tananay lay varamada. Mba ampio koa zahay amin'ny resaky ty jiro ty fa iny tena anisan'ny tena mampijaly anay etoy. Ary misaotra anao koa zahay Andriamatoa Mikaely. Iha ao filoham-panjakana tsy nisalasala koa iha. Ary tsy nanakasaka antoy fotodrafitrasa digue de protection toy satria iha ro fanjakana laha tanao tsy mandeha toy tsy mandeha laha tanao mandeha fe isaoranao bevata. Ary zahay tanora koa maro amizao tanora zay mirona am zava-madomely misakasaka olo fahatany be satria noho iny ty antony noho tsy fanananasa ka mangataky io fisokafana varamada io zany zahay mba tahiasa koa zahay tsy anasa io. Fampanjosoa manahaky ananiky toa ilana io lahy nareo varamada. Ty resaky politiky maro tsy hainay fa mbo tsy mandeha le asa varamada hinaniky zao fa bety raha ataona aminay etoy zahay no sy manitsy. Vosanjaky ifamisokatsy bety raha ho vita aminay etoy. Araka ny hitany rehetra efa nasaon'ny varamada tamin'ny mponina ny fanoloran-tenany. Ny fitohizan'izany fanoloran-tena izany dia hiankina ihany koa amin'ny fahafahanay raha namandroso amin'ireo fanadihadiana sy fankatoavana ilaina amin'ny fampandrosoana ny tetika asa. Amin'izao dingana manaraka izao ilaina ny hahafahan'ireo ekipa teknika ara-tontolo iainana sy sosialy miditra eny an-toerana mba hanohy ireo fanadihadiana ilaina ao anaty fifampiresahana ny mangarahara ary ny fandraisana andraikitra. Lafa mavoafa voarara ny lalàna eto amintsika ny fihazana, ny fihinanana sy ny fiompiana ary ny fanondranana sokatra antsokosoka ny an-tanana ny tsiraray. Indrindra ireo vondron'olona eny fotony hono teo anivon'ny DSS ny ministera nanokatra ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sokatra tamin'ity androan'ity. Sokatra mampiavaka antsika amin'ny firenen-kafa izay ahina ho lany tamingana vokatrizay fihazana sy fanondranana antsokosoko zay. Daniela Minor. Tsy ampy ny fampafantarana ny mahazava-dehibe sy ny lalàna mikasika ny fiarovana sokatra sy ireo biby mampiavaka ny Madagasikara, antony mampirongatra ny fanondranana ny tsokosoko, ny fihazana ary ny fandripahana azy ireny eto amintsika ho ny tompony andraikitry ny ministera. Ankoatra izay, mbola maro ihany koa ny ezaka tokony atao mikasika ny fanaintanana ireo mponina eny fotony, iarovana azy ireny amin'ny mpanao afera. Ny ankamaroan'ireo mponina any amin'ny faritra Atsimo-Nosy izay saika marefo ara-pivelomana, avo dia avo raha toa ihany koa ny vidiny sokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, antony mampirongatra ny fihazana sy ny fanondranana ny tsokosoko azy ireny raha ny fanazavana. Ireo sokatra ireo dia misy izay hoe statut IUCN zay dia karazana sokatra eto Madagasikara dia efa tena ahina ho lany tamingana na ny teny frantsay hoe en danger critique d'extinction, zany tena efa ahina tanteraka ho lany tamingana, efa miavitsy zany izy any anatin'ny toeram-ponenana voajanahary dia anisan'ny fotoana ihany koa zao zany fampahafantarana ho antsika hoe zay zavatra zay no anisan'ny masaropady sy tokony asaro-piaro antsika zany ao anatin'ilay fiarovana sokatra. Misy indrindra zay dia ny voalohany aloha voalohany dia tena hoe fampahafantarana sy ny fanentanana inona ny azo atao, inona ny tsy azo atao. Fa ankoatran'izay ihany koa dia anivon'ny fiarahamonina ny atoerana dia efa misy ireny karazana lalàna atao hoe dina, ankoatran'ny lalàna velona zany dia reny anisan'ny anentanana ny olona ny fotony ihany koa zany ny fampiarana azy. Fa misy ihany koa nefa anisan'ny fiaraha-miasa amin'ny olona ny fotony dia mitoroka ny
atao hoe raha misy olona ivelany mahakana mitrandraka tsy ara-dalàna dia anisan'ny mitoroka zany dia mampahafantatra ny fanjakana foibe mampahafantatra ny mpiara-mianina antoka izay fisiana zay zany isan'ny ady ataoko ao anatiny. Tafiditra anatin'ireo firenena 17 mega divers izany hoe manana karazan-java-mananaina mandina ny 700 tsy hita afa-tsy eto an-toerana i Madagasikara raha ny fanazavana traniny. Mandina ny 10 ny karazana sokatra misy eto an-toerana ka ny 5 amin'ireo no fantatra fa tsy misy ary tsy hita afa-tsy eto an-toerana. Ho an'ny teasana ny Turtle Survival Alliance manokana, mandidina ny 7 taona nomboka ny taona 422 hatramin'ny taona 522 ny sokatra tratra, nandalo tao aminy ka noraisiny an-tanana ny famerenana azy teny anivon'ireo valan-javaboary. Ankilany, nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sokatra, raha toka ny 13 Mei ny ivo ny fankalazana izany maneran-tany. Ho antsika eto Madagasikara, atambatra amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana, ny 12 hatramin'ny 14 Jona ny morondava ny fankalazana nasionaly izany. Entanina amin'izao fankalazana izao ny tsirairay, fa mbola voarara ny lalàna malagasy ny fiazana, ny fihinanana, ny fiompiana ary ny fanondranana sokatra ntsokosoko. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny toe-karena fa sihatra ny fandraharana. Maro amin'ireo mpandraharaha ara-dalàna eo amin'ny sihatra tsy miankina no mitaraina fa izy ireo hatrany no mizaka irery. Vesatra ara-ketra amin'izao fotoan'izao mandidina 5.9 isanjaton'ireo orinasa eto amintsika ihany koa no mbola tsy mandoa hetra ary tsy voasoratra ara-panjakana. Tokony fantoka amin'ny fanitarana ny isan'ny mpandoa hetra ny fanjakana arak'izany ampitoviana ny vesatra ara-ketra izay zakain'ny rehetra sy ampitomboana ny fidiram-bola mpanjakana ihany koa hoy solom-bavam-bahoaka. Andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Vola mpanjakana zany lalàna ampiasa vola mpanjakana ary mampiatra hetra eto anivon'ny tany sy ny fanjakana. Zany hoe raha tsy lany zany vola mpanjakana io, ny fanjakana zany ny mpitondra fanjakana tsy mahazo mangala hetra amin'ny orinasa na eo anivon'ny sehatra tsy miankina na amin'ny olon-tsotra amin'ny fomba hoana amin'ny velarantsika ny isan'olo mandohetra. Fa ny problème amin'ny orinasa ny secteur privé ohatra zareo mitaraina satria ohatran'ny zareo ihany no mandohetra ary miamitombo isan'andro isan'ny taona zany taopana zany le hoe élargissement de l'assiette fiscale zany tokony masoantsika. Fandaminana an-tsena eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra tokony fanaraka amin'ny isan'ireo mpivarotra morondalana ny toerana amindrana azy ireo ao anatin'ny tsena ny petite vitesse. Hoy filohan'ny délégué ny tsena manoloana ny fanapahan-kevitry ny commune hampidiran'ireo mpivarotra morondalana anaty tsena amin'izao fotoan'izao. Ny commune izay tokony handinika mialohany andraisana fanapahan-kevitra raha ny fanazavana trany Daniela Minoso. Tsy ampy mita amin'ny isan'ireo mpivarotra morondalana ny toerana ka saina metrahana azy ireo ao anaty tsena ny petite vitesse ny délégué ny tsena antony anova ny antsoavo amin'ny tompona andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra. Ny mpivarotra manara-drafitra mandoa aba sy patano tao anatin'ny tsenan'ny petite vitesse izay tombanana ho manodidina ny 200 eo raha ny atotanisa faran'ny volana martsa 2022. Antony mampanahy ireo mpivarotra morondalana amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny commune ampidirana azy ireo ao anaty tsena. Ampatsivana kely ihany fa ireo mpivarotra ato anaty arabe ireo tsy tonga ho azy teo fa nisy fanamban-kevitra teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny fotoan'andro roa taona lasa angamba izay raha tsy diso nametraka andreo olondreo tao anaty arabe teo. Zany hoe tsy le olona zany ny te hivarotra anaty arabe fa ny commune nametraka azy teo tamin'izay fotoan'izay. Ankehitriny zany niova le mpitantana dia niova indray ny langazan'ny commune hoe mialandry ianareo anaty arabe mba tsy azy hivarotana eo fa atao anatiny ato malalaka dia atao rano mitsofoka ato. Tsy any amin'izany ny olantsika. Ny olantsika dia izao lisan'le olona anaty arabe ampidra ato anatin'ny tsena ve mifanaraka amin'izay ve le toerana zava-misy ato anatin'ny tsena. Eo zany olana kely ankehitriny niezaka be zareo andamina anay mpivarotra anatin'ilay izy fa rehefa tena dinihana tokoa hoe atao anatin'ny tsena ato tsy ombel'le olona indray le toerana. Eo ndray zany zao misy olana kely vaovao, misy olona fary eo anatin'izay hoe aloha zay any anaty tsena ara-dalàna mety be zay. Fa misy olona kanefany tsy hitan'izay atao hoe satria tsy tafiditra hoe atsasa-metatra zany zao nijerena teo izy atsasa-metatra ho an'ny olona ray amin'ny mampivarotra zany maha-olombelona mety ve zany tsy fantatra. Misy somary fanampan-kevitra somary tokony dinihana tsara ihany ny fanampan-kevitra tahaka izao.
zay zany mahatonga anay manao fanamarina hoe mba tokony dinihana ny fanambakevy da raisina eo nivon'ny commune Antananarivo amin'ny fandaminana ny tsena. Raha tsy ivana tapitra ny alatsinainy 20 Mey ho avy izao ny fepitona 20 andro izay nomeny commune Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra amoron-dalana etsy amin'ny tsena amin'ny petite vitesse ahafahan'izy ireo miditra anaty tsena ka andrasana ny toy ny fandaminana. Efa misy ny fidinana ifotony ataony ireo tompona andraikitra eo anivon'ny commune amin'izao fotoana mijery sy manitsy ireo tsena ambony lalana tongotra na ny trottoir sy ireo fiara mijanona amoron-dalana tsy manara-dalàna ary ireo fiara tsy miasana efa maty izay mipetraka amin'ny sisin-dalana ka manontona ny fifamoivoizana amin'izao fotoana. Nomena 720 ora ihany koa ireo tompona fiara maty motera na epave sy ireo manao parking izay mijanona eny amin'ny sisin-dalana analizany ka isan'ny koa ny fepetra ora sy ny commune orian'izay. Tanjon'izao hetsika ataon'ny commune izao raha tsy ivana nametrana sy andridrana ny tanàna araka ny tokony ho izy, ny arabe ho an'ny fiara, ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra, ny tsena ho an'ny mpivarotra sy ny mpividy. Tonga tao anatin'ny fotoana ny fifamizarana ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany indray sika andao ary. Ady amin'ny Doroala sy ny Dorotanety nametraka paikady ombonana ny ministeran'ny tontolo iainana, ny préfet manerana ny nosy ary ny PNGRC. Nisy ny fiaonana notarehan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovonjaifa niaraka tamin'ireo lehiben'ny fieleovana avy amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara, ny lehiben'ny faritra, ny PNGRC ary ny fitelavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovonjaifa. Nametrana ny paikady regionaly hiatrehana ny Doroala sy ny Dorotanety. Anisan'ny songadina ao anatin'izany ny fanamafisana ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny afo, fandrindrana ny fandraisana andraikitra amin'ny fiatrehana ny afo, fiomanana ara-pitaovana sy ara-bola hiatrehana ny afo, fanamafisana ny fanentanana sy ny fampianarana ny tsirairay. Famatsiana rano an'Ambovombe Androy. Efa tonga ao amin'ny Siranantsambony Tomasina ireo fantsona lehibe ilaina amin'ny famatsiana rano fisotro madio an'Ambovombe Androy. Tonga nijery azy ireo ny ministry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana. Fantsona amin'ny ref 20 kilometatra niaraka tamin'ireo kojakoja mifanaraka amin'izany no voaray ary no amarinina akaiky ny kalitao alohan'ny andefasana azy avy hatrany any amin'ny faritra Androy amin'ny ity herinandro ity raha ny fanazavana. Toamasina nesorona ireo mpivarotra teo amin'ny tetezana Verery toy ny teto Andrenivohitra ao anatin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana ihany koa ny ao amin'ny commune ao an-tampon-tanàna ny Toamasina amin'izao. Tafiditra ao anatin'izany ny fanesorana ireo mpivarotra eo amin'ny pont Verery sy ireo kalesa mivarotra manamorona iny lalana iny hisorohana ny fitohanana. Manentana ireo mpivarotra rehetra anajan'ny filaminam-bahoaka sy ampiasa ireo toerana natokana hivarotana araka ny fandaminana kosa ny teo anivon'ny commune Ambonivohitra Toamasina. Talata maty nodiovina ihany koa ny sisin-dalana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra. Niroso tamin'ny fanadiovana ny sisin-dalana izay natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra ihany koa ny tao amin'ny commune Ambanivohitra talata maty. Niarahany asa tamin'ny mpitandro ny filaminana. Nisy ny fanentanana ireo mpivarotra mba hanaja ireo fepetra efa napetraky ny commune makasika ny fanajana ny lalan'ny mpandeha an-tongotra sy ny ora tokony hisokafan'izy ireo. Taranja échec tompon-dakan'ny Afrika U14 vehivavy itsinjony avo aina mahasambatra. Noromany Madagasikara tamin'ny alalan'ny tsinjony avo aina mahasambatra ny medaly volamena nandritra ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika taranja échec 20 sy 20 izay natao tany Entebbe, Uganda. Teo amin'ny sokajy latsaky ny 14 taona vehivavy no nahazona izany rehetra. Teo amin'ny sokajy latsaky ny 14 taona vehivavy no nahazona izany rehefa resiny i Ahmed Mohamed Zaka lohalara natao amin'ny sokajy misy azy. Misy 20 moa ny solotena ny Madagasikara tamin'ity fifananana ity ka isan'ny nanomboka medaly alimo tamin'ny sokajy vehivavy latsaky ny 12 taona itsinjony avo ny voasina sy Ratsaobelona Amboarantsoa Aisa fifaliana teo amin'ny sokajy latsaky ny 20 taona. Lalaina Vatsoa nahasazy miatra 2 taona an-tranomaizina noho ny fivarotana tanànan'olona fanararota Paefana. Niakatra fitsarana tao amin'ny pak 67 hektara omaly ny ben'ny tanànan'Ambohiba ateroka teo aloha Lalaina Vatsoa na Ivonjyrivo Lalaina Arthur voasaringotra tamin'ny raharaha fivarotana tanànan'olona nisy trano sy tany tao amina commune nisy azy ny tenany ary nanao fanararota Paefana tamin'ny fotoana nahaben'ny tanàna azy ka antony izao fiampangana izao. Noho izany sazy miatra 2 taona an-tranomaizina no azony araka ny didim-pitsarana navoakan'ny pak omaly ary tsy afaka miasa eny an-teroka mandritra ny 5 taona ihany koa.
maresaka iraisam-pirenena raikitra ny fiazan'ireo karazana voalavo heverina fa oloharano ny poiran'ilay aretina hantavirus en Argentine. Karazana biby pikipia pikiky miisa 500 teo no efa naovana fitiliana. Tsy mbola nahitan'ilay karazana voalavo lava rambo izay heverina ho mpitondra ny karazana hantavirus tao amin'ilay sambo Anduus tamin'ireo efa azo. Efa nisy karazana biby hafa koa azon'ny mpaisiansa 5 mbola tsy voapirofo hoe mampita ilay aretina ankehitriny. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fiarahana amin'ity alay ity azo mandray ny andro azadino ny fotoana ny fandarantsika ny ankitsi-po iresahana ny fokonan-doham-pirenena ny rafitra mety eto amin'ny firenena ihany koa izay mahabe resaka amin'izao fotoana izao ao no mivony resaka état unitaire ao no mivony fédéral sy ny maro hafa. Aorian'izao fampalalam-baovao zao no hitondrana aminao mahakasika izay fandaran'izay ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.